Miarahaba antsika rehetrarehetra indray tonga ato amin'ny info iray ato amin'ny kanto info. Alohan'ny hiresantsika resaka hafa dia mialatsiny kely aloha ny tenako satria nisy adisoana kely tamin'ilay vidéo farany nataoko noho ny avizanana dia miteny dia adino dia lasa miteniteny foana tsy fantatra intsony zavatra tenenina tao amin'ilay vidéo nataoko resaka le compte de FEMA raha tokony teny hoe roa tapitrisa virgule 200 dia lasa miteny roanjato tapitrisa sa roa arivo tapitrisa tsy tadidiko loatra dia ialana tsiny dia ny resaka resantsika androany resaka roa no horesako androany mety ho lavalava fa ho zarako roa zany hoe maro dia maro nangatakatsy amina resaka vavahana resaka baiboly ny antony tongafany zany fivavahana tokana zany ataoko vidéo manokana zay fa misy pub nataoko tao amin'ny Facebook nanaovako devinety kely iray resaka numéro fétiche na resaka numéro olona roa ihany no nahavaly sy nahafantatra sy nahita n'ilay dikan'ilay zavatra tiako ho ambara la roa nahita an'izay valin'izay dia isaorako be da be eto fa misy mahakarokaroka sy milaritsaina mihitsy ny gasy. Misy maro dia maro ihany koa nanolatra aty aminao hoe mba voay vidéo ilay izy madama fa liana be zahay nefa tsy fantatra anay tianao olazaina tsy fantatra anay ihany koa ilay dikan'ilay izy. Nampiasain'ireo firenena eran'izao tontolo izao zany hoe ireo numéro maromaro izay hitantsika dia milaza numéro iray izay manandanja indrindra amin'izao fiainana sy amin'izao zava-manjo amin'izao areti-mandringana amin'izao fiainana mikorotana eto ambonin'ny tany izao. Tamin'ny vaovao tamin'ny vidéo nataoko farany miteny tamin'izay hoe antokon'olona vondron'olona iray ihany no mibaiko izao tontolo izao matoa samy nahazo confinement nahazo baiko tsy maintsy mivoaka ny trano natao excuse le aretina hoe tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifanerasera amin'olona dia mihidy ao an-trano anaty 10 andro tsy nosafidiana ho coïncidence ny 10 andro zany fa misy antony raha azon'izy ireo natao nanome confinement ray volana na roa volana fa matoa nosafidiana 10 andro amin'ity volana marsa ity dia misy antony ary misy antony ihany koa nanaovana ireo aretina ireo sy ireo zava-mitrangana rehetrarehetra eran-tany ireo anatin'ity 2020 ity dia mba hanazavako an'izay zavatra zay hoe inona ny antony ilay isa fétiche zay teneniko tao anatin'ilay pub aloha isa 913 no niraisiko tamin'izay ohatra fotsiny izay ohatra ka mba hijerevantsika zany hoe olona iray ihany mibaiko tontolo ohatra iray fotsiny le 913 mikasika ny ty aretina ty ao a Madagasikara dia 913 io navadikanao tsimo navadika varatra tsy maintsy manome isa 13 ihany ary zany isa 13 zany akory tsy mandeha kisendrasendra raha manao katikatsy io isa io dia tsy maintsy azo ihany le numéro 13 la isa 13 raha ohatra sivy ampinao 13 dia azahoanao isa 12 raha ohatra ny isa sivy ampina 13 dia azahoanao ny isa 12 ary ilay 12 kosa indray roa ampinao roa dia azahoanao ny isa 4 dia raha ohatra indray ilay isa sivy ampiana sarantsika zany sivy dia apetratsika manokana le 13 dia raha le 13 ray ampina telo dia manome 4 dia iny 4 iny indray ohatra ho ampitsika amin'le 9 dia azahoantsika 13 hitanao zany na ho akambakambanao avy aty aoriana izy dia avy eo alefanao avy afara any aloha dia manome an'le isa 13 ihany dia ray ampina telo
dia azahoana efatra. Inona moa le isa efatra izay miverimberina amin'ity taona ity? Voalohany indrindra 2020 tsika amin'izao fotoana zao 2020 zany ahitanao aotra anakiroa ao dia ahitanao chiffre 2 anakiroa, roa ampirany roa efatra. Mitovy amin'ity azahoantsika ihany koa le isa 30 azontsika teo tamin'ile 913 dia ray ampina telo efatra. Izany hoe azahoana an'le 2020 lay roa ampina roa efatra. Tsy mandeha fahatany ireo isa ireo tsy misafisafidiana fahatany io isa io fa ireo isa efatra ireo dia milaza ny zory ny tany efatra manerana izao tontolo izao dia ny avaratra tsy mandrefana atsinanana izany. Raha mandinika ny daty sy ny zava-mitranga izao rehetrarehetra izao tsy kisendasenga safidiana izany 2020 zany ary indrindrandrindra tsy volana marsa ity. Volana marsa ka mandinika ny isa amin'izany soratra anatin'ny marsa zany efa efatra. Mars, M-A-R-S. Ny marsa ihany koa dia ny farana raika amby 30 andro. Izany hoe mitovitovy amin'ilay isa 13 hitantsika taria ray ampina telo efatra. Ny farana raika amby 30 andro ny volana marsa dia telo ampina ray efatra. Izany hoe na ivadika atsimo na ivadika avaratra zany tsy maintsy mila hita sy tsy maintsy mila fantarina sy hay ny fomba fikotiana ny daty sy ny andro sy ny ora ka azahoana io chiffre efatra io. Inona ny antony nandraisan'ireo tontolo izao kepetra hoe tsy mahazo mivoaka ny trano, tsy mahazo mifampikasikasika amin'ny miaraka amin'ny namana na ny havana ny eran'izao tontolo izao ary natao eran-tany mihitsy ny 10 andro. Tsy natao tao fahatany ihany koa misafidiana izany 10 andro izany. Nanina tsy natao ray volana na roa volana na telo volana fa natao 10 andro. 10 andro tsy mangalarany ray dia azahoana ny efatra ihany koa. Ireo zorony izao tontolo izao efatra ireo dia izany nahatonga anazy hoe tsy maintsy amin'ny 2020 ity no hofaranana daholy ny rehetrarehetra atao hitonavana amin'izany tanjona izay tsy nizilo atao izany. Inona ny antony ny safidianan'ny président frantsay nanome confinement total ny daty 17 mars 2020. Nanina tsy natao 16 mars 2020 à minuit le izy fa natao 17 mars 2020. Tsotra ary dia tsotra. Raha mijery calendrier ianao dia ny 17 mars dia andro mardi. Ary ny faran'ity volana ity ihany koa mars dia andro mardi ihany koa. Ary ny farana raika amby 30 mars. Izany hoe andro mardi ny raika amby 30 mars 2020. Mora ihany koa ny calcul ny antony nazahoana sy nandraisana io daty 17 mars amin'ny 20 ora atoandro io. 20 ora atoandro fa tsy amin'ny le 16 amin'ny 12 ora alina. Izany hoe raha isafidy 17 mars tokony nosafidiana tamin'ny 20 ora alina le 16 satria manomboka amin'izay ny 17 mars fa saingy nosafidiana ho amin'ny 20 ora atoandro tamin'ny 17 mars nosafidianan'izany dia ny daty 17 mars ampitsika an'ilay 20 ora atoandro dia azahoana chiffre na isa 720. Ary io isa 720 io kosa indray ampihana 10 andro ilay 10 andro de confinement ampinan'iny dia azahoana isa 420. Mety hiteny ny olona tsy dia maimaikana ny olona izay efa zatra manakina inona ny dikan'izany 420 dia misy dikan'izany misy dikany tokoa matoa ny safidiana amin'ny 20 ora atoandro fa tsy amin'ny 20 ora alina. Ny atoandro sy ny alina tsy mitovy fa misasaka dikan'izay tapaka andro misy tapaka andro ny amin'ny 20 ora atoandro sy amin'ny 20 ora alina. Ilay tapakandro iny no azahoana le isa efatra. Izany hoe 420 io zaraina roa. Zaraina roa le 420 dia azahoana 22. Ary le 22 mazava ho azy roa ampina roa efatra. Zavatra mora dia mora ohatr'izany no hikotiana azy. Ny eto ambonin'ny tany chiffre sy mot afangaro. Izay mot clé ho an'ireo manao YouTube na Facebook
dia tokony mba efa mahafantatra dikany mot-clé na ny hashtag dikan'izany hashtag zany a mot-clé misy isa tsipika efatra anatin'izany hashtag zany ary misy antony ilay tsipika efatra na ny dièse. Ny 2020 sy ny mars inona ny antony tamin'ity volana mars aty maro dia maro ny olona maty. Ny antony tamin'ity volana mars aty samy nandray fepetra daholo hoe tsy mahazo mivoaka ny trano presque eran'izao tontolo izao samy nandray fepetra ary inona ihany koa ny antony ary hoe naninona samy nomena 10 andro fa tsy 30 andro satria raha ny frantsay zao ny raisina ilay 70 satria raha raisinao ilay 16 minuit tsy azahoanao an'ilay isa 44 sy azahoanao an'ilay isa 2 plus 2 égale 4 ka 16 fa 17 ihany no azahoanao an'izay isa zay dia ilay 15 ilay tapabolana dia milaza zavatra maro sy ilay tapakandro ny safidianana ilay confinement amin'ny 12 natoandro dia milaza zavatra maro ary ireo zorony efatra izay tsy maintsy mipoitra chiffre efatra daholo izy rehetrarehetra ireo satria mars araka ny teneniko teo dia litera efatra ny ao anatiny mars ihany koa 1 andro dia mbola azahoana efatra ary mora ihany koa zahoana an'ilay 2020 mbola ihany koa le isa efatra zany hoe le zorony efatra misy zavatra atao ary zany ny antony tsy amoahana ny olona satria nangalana an'le nanomezana an'le excuse hoe manjary amindra aretina na manjary ampifindra aretina na manjary azo aretina dia tsy mahazo mivoaka mba tsy ahitan'ireo olona manelingelina ny vibration'ny olombelona mivezivezerany tany dia manelingelina an'le vibration mba tsy ahafahan'izy ireo manao le zavatra tiany atao amin'le zorony efatra manelingelina le vibration satria ny olombelona misy électricité ny olombelona misy onde ihany koa avy amin'ny alalan'ny volo avy amin'ny alalan'ny hoditra misy onde izany vibration zany miady amin'ilay vibration ampiasain'izy ireo amin'ilay zorony efatra dia manelingelina an'ilay izy dia natao fanainina hoe tsy mahazo mivoaka mba ampiadiana an'ilay rayon ataon'izy ireo dia aleo mijanona ao an-trano ataoko fohifohy ohatran'izay mba hanazavazavako an'izay resaka numéro fétiche na ny antony ny safidianana n'io numéro io mba andefasako afatra ho anareo dia ataoko fohifohy ohatran'izay fa ataoko video hafa mihitsy ny resaka fivavahana satria ho lavalava dia eto zany dia efa mba miangavy sy manentana anareo anaraka hatramolohany ka hatramin'ny farany isaorana nanaraka hatramin'ny farany isaora betsaka mandeha fotoananao indray manaraka matoko